Fivaliana sy ampanatretina tanteraka indray no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary koa anasananao mba anaraka indray ny fampianarana izay atao eto androany sakafom-panahy amelombelona ny fanahintsika indray. Fantatro ary inoko fa matoy ianao manaraka tsy tapaka izany fandarana izany dia mba te hafantatra bebe kokoa ny sitrapon'Andriamanitra ianao araka ny vavaka nataon'i Paoly ho fenoina ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ny isika tsirairay avy, ka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay alaina avy anatin'ny Baiboly no ahafahantsika mahatakatra ny tiany Tompo ambara ary miaraka amin'ny révélation avy amin'ny fanahy masina ihany koa. Izany moa dia kanala ihany ampitany izany teny izany fa inoko ary antenaiko ihany koa fa ny Tompo no ampiteny ahy eto ary anokatra amin'ny masom-pahalalantsika, anokatra amin'ny masom-panahintsika mba hatakatra izay tiana ambara. Araka ny fantatsika moa dia mbola ao anatin'ny iray volana ny thème ny fahagagana ihany tsika, ka inoko sy antenaiko fa anao zava-mahagaga amintsika tokoa ny Tompo. Androany moa dia hijery manokana ny momba ny fahagagana, ny fahateraham-baovao tsika, ny miracle de la nouvelle naissance. Izay zany no fampianarana hoentsika eto androany. Hamelohan'izay dia hiara hivavaka isika. Raha eo misaotra anao izay ny amin'ny fotoana sy ny fahafahana mba nomenao anay ahafahana indray mizara sy mihaino ny teninao avy aminao izany ka mendrika tokoa. Misaotra anao ihany koa na nendrenao ahy ho kanala hiampitany teninao eto. Inoko sy antenaiko Tompo fa manakambara aminay tsirairay avy ianao ka mamangia anay amin'ny teninao indray hanadiovanao anay, fa ny teninao no rano manadio anay isan'andro, ka dia aoka ny Tompo hisy révélation aminay indray ilay teny izay fampizarana eto androany. Ampiteneno ny tenako, tendreo ny lelako hiteny tahaka nefa mahay, esorony momba ny tena rehetra, fa ianao Tompo ny teny anambara ny hafatra aminay tsirairay avy. Amin'ny anara maherin'i Jesosy, alleluia, amen. Ny fahagagana, ny fahateraham-baovao. Vakitsika anaty amin'ny bokin'ny Jaona, toko 7 dia ny andininy voalohany no raisitsika ka hatramin'ny faharoambinifolo tsika no mijanona no Jaona toko 7 dia raisitsika amin'ny andininy voalohany ka ajanontsika hatramin'ny faha-14 somary lavalava ihany no vakiteny, dia ao anatin'izay no akatsika ny fanambarana momba an'izay hoe fahagagana ny fahateraham-baovao izay vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy, izay nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe: Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe, moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga noho ny nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay aviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe: atao ahoana no hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe: ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa tsy ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy nino ianareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratana ny Mosesy tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy.
Halleloia. Ny fahagagana, ny fahateraham-baovao. Nikodemosy dia fariseo, ary amin'ny mahafariseo azy dia mahalala ny baiboly, mahalala ny tenin'Andriamanitra izy. Fa rehefa niteny tamin'i Jesosy fa tsy maintsy ateraka indray ny olona vao afaka andova ny fanjakan'ny lanitra, dia gaga izy. Dia gaga izy, inona zany? Ahoana ny fomba tanteraka an'izany? Raha jerena amin'ny fijery maha-olombelona tokoa dia zavatra impossible zany. Ary Nikodemosy dia niteny mihitsy ataon'ny olona efa lehibe ahoana indray ny hiditra anaty kibon-dreniny ka ho ateraka indray. Halleloia. Ny fahagagana dia zavatra tsy eritreretin'ny olona hoe possible, nefa possible amin'Andriamanitra. Zavatra hoe miala amin'ny lôjika, izay ny atao hoe fahagagana, miracle. Ka gaga Nikodemosy, tahaka ny nagagatsika koa, hoe gaga ihany koa tsika raha mandre izany hoe ny olona efa teraka dia mbola azo ateraka indray. Eny fa na dia ny fahaterahana ara-nofo aza dia mahagaga izany. Satria raha mijery tsara ohatra hoe mijery ny document amin'ny fiterahana ianao, ohatra vehivavy anankiray hiteraka, ny fomba iforoany ny zaza ao am-boga, ny itondrasan'ny reniny azy sy volana, sy ny fomba hiterahany amoahany reniny azy, dia efa fahagagana manokana izany. Indrindra mofany hoe fahateraham-baovao, hoe efa teraka dia mbola teraka ny rano sy ny fanahy indray. Ka natonga Nikodemosy nanontany mihitsy ahoana ny fomba ahafahana manatanteraka izany, tahaka ireo fahagagana maro izay efa nataon'i Jesosy, nampitsangana maty, nampiteny ny mona, nampahiratra mason'ny jamba izay jambatra ny kibon-dreniny aza, nampitsangana malemy. Fahagagana daholo izany. Kanefa dia amin'ny fahagagana, amin'ny fahateraham-baovao, tena hoe zavatra tsy takatry ny sain'olombelona zany. Ahoana olona efa teraka mbola lazaina fahateraka indray? Halleloia. Dia hoy Jesosy namaly any Nikodemosy manao hoe aza gaga noho nylazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay aviany na izay aleny, dia tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Halleloia. Izay rehetra ateraka ny fanahy. Tahaka ny fitsokon'ny rivotra mandeha amin'izay rehetra aleny. Ary ny fahateraham-baovao dia izay ihany no ahafahana miditra ny fanjakan'ny lanitra. Tsy misy lalana ankoatran'izay. Fa Jesosy dia niteny manao hoe tsy maintsy. Ny zavatra hoe tsy maintsy dia tsy maintsy, sisy hoe azo hoe anaovana négociation intsony zany, fa tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra, dia ateraky ny rano sy ny fanahy. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra izay ateraky ny nofo dia nofo. Raha mbola nateraky ny dada sy mama ihany tsika dia mijanona ara-nofo ihany, fa izay ateraky ny fanahy kosa dia fanahy. Ary izay no afaka mandova ny fanjakan'ny lanitra, izay no afaka mandray ilay fahagagana, ilay miracle. Ka rehefa nateraka indray ianao dia efa nahazo ilay fahagagana zany, efa nahazo ilay fahagagana, ilay miracle. Halleluia. Fa niaina tao anatin'ny fahagagana. Matetika mantsitsika dia rehefa ny olona maty natsangana izay ihany ny zavatra mahagaga zany, fahagagana miracle. Fa ny fahaterahana indray dia fahagagana izany. Halleluia. Atao ahoana na tonga izany zavatra izany? Verimberiny Nikodemosy mihitsy ny fanontaniana, verina zeron'ny sainy. Atao ahoana na tonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao tamin'ny ianao fa mba mpianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra rehetra izany. Tonga tamin'ny zavatra tsy takatry ny sainy izy, satria amin'ny maha hoe fariseo azy dia mijery ny zavatra ara-nofo ihany izy, ka ny zavatra ara-panahy dia tsy takatry ny sainy izany.
tahaka ny ilazantsika amin'olona zay hoe tsy mahatakatra an'izany ary raha zavainao injato amandrivony zany raha tsy mifanahy mihitsy ny mametraka ny révélation ao anatin'ny sain'ilay olona tsy ho takatra n'izany lazay ny fa ianao indray manofy ianao indray nantaniana fa inona ny sotroanao ty izay le fahagagana. Halleluia. Jesosy dia niteny manao hoe tahaka ny nanandratana Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Halleluia. Miatomboka amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra no azahoanan'izay fiteraham-baovao izay. Satria raha nasandratra ilay menarana dia izay nijery an'iny dia sitrana avokoa izay marary ary na dia izay mbola tsy marary azy dia tsy narary intsony. Ka tahaka ny nanandratana ilay menarana no hanandratana ny zanak'olona mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ka izay ilay fahateraham-baovao voalaza eto. Mila mino rehefa mino ny olona anankiray, mino ilay zanak'Andriamanitra dia miditra amin'ny fahateraham-baovao izy. Fakitsika zany teny zany izay atao amin'ny boky Efesianina. Ao amin'ny boky Efesianina indray no atsika vaky teny raha mamakytsika amin'ny anaran'i Jesosy. Efesianina 2 no anoizatsika ny vaky teny. Efesianina 2 dia ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Halleluia. Amin'ny finoana no azahoana ny famonjena. Tamin'ny alalan'ny finoana izay ninoantsika amin'i Jesosy Kristy dia voavonjy isika. Izay natao hoe nateraka indray isika. Halleluia. Ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao irearea. Tsy avy amin'ny asa fandrao irearea. Fahasoavana no namonjena antsika. Avy amin'ny finoana fa tsy avy amin'ny asa. Ny vehivavy rehefa hiteraka dia atao hoe efa manomboka ny asa. Le travail commence. Efa manomboka ny asa, manomboka hiteraka zany izy. Amoaka ilay zaza avy ao an-kibon-dreny mba hiteraka. Zany hoe miasa mafy izy. Fa ny amin'ny fahateraham-baovao kosa dia raisina avy amin'ny finoana izany. Ilay olona mino, toriana aminy teny dia mino izy ary rehefa mino izy dia mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia manomboka eo ny fahateraham-baovao. Nateraka indray izy. Miala n'ilay nofony teo aloha dia miditra amin'ny toerana hafa indray. Izay ilay fahateraham-baovao. Raha nateraka ny reniny ny zaza, miala ao am-boky izy dia mifindra amin'ny fiainana malalaka. Ka toy izany koa ny fahateraham-baovao, miala amin'ilay nateraka ny nofo dia miditra ao amin'ny nateraka ny rano sy ny fanahy. Izay ilay fahateraham-baovao mba hahafahana makaiza any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka Jesosy ny lalana sy fahamarinana. Voalaza ny tenin'Andriamanitra izany. Voalaza ny tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny bokin'ny Jaona. Halleluia. Ako hiratra masina ho androany. Ka hiala amin'ny fahaterahana taloha tsy hijanona noarano fotsiny fa hiditra amin'izay fahateraham-baovao izay. Ka araka ny teny izay voasoratra amin'ny boky Efesianina teo, Efesianina 2:9 fa soavana no namonjena antsika avy amin'ny finoana fa tsy avy amin'ny asa. Rehefa mino anao dia voavonjy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy dia niteny manao izao ny lalana sy fahamarinana. Tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny anarako. Mety maniry ianao ty andray dia mety miteny ianao tompo ataovy mahita fahagagana ao tompo dia hena fahagagana ao nanovanao ny tompo nameza fahagagana lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao izy. Ianao ilay miracle, ianao ilay fahagagana. Ianao dia miracle, ianao fahagagana ianao. Isan'andro ianao dia mijery rehefa fitaratra dia tenena izaho fahagagan'Andriamanitra. Tena fahagagana, tena natsapa ianao fa nateraka indray. Ka efa mitafy an'i Kristy.
satria dia izay tarity mifanan'Andriamanitra ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia ho ianao hoe izaho ilay fahagagana, je suis un miracle. Halleluja. Fahagagana isika satria nateraka ilay mahagaga. Averiko ihany ny fahagagana dia miala amin'ny toerana anankiray mandeha amin'ny toerana anankiray. Fahaterahana dia miala amin'ny toerana anankiray mandeha amin'ny toerana anankiray. Ireo zanak'Israely rehefa niala avy tany Egypte izy ireo tao amin'ny fanandevozana dia tsy maintsy niampita n'ilay ranomasina mena izy. Exodus 4:12 2:12. Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy, nahoana ianareo no mitaraina fa zao atsangano fotsiny ny tananao Mosesy dia nisava ny ranomasina mena ary nisy lalana mahitsy, lalana nipoitra avy ao aveza ilay lalana. Izaho no lalana hoy Jesosy ilay lalana. Namakivaky izany izy ireo ka tonga tany amin'ny toerana izay fanomen'Andriamanitra azy. Ka toy izany ny fahateraham-baovao, miala amin'ilay toerana teo aloha fa tsy hoe kory za fa nateraka indray kanefa mbola miaina ao anatin'ny fahotana ihany, mbola miaina amin'ilay fangalam-badin'olona ihany, mbola miaina amin'ilay fiainana feno falotoana tsisy fahamasinana ihany. Dia nefa tsika miteny eka zany efa nanao an'ilay vavaka fanoloran-teny. Ny fahateraham-baovao, ilay fahagagana dia miteraka fiovana eo amin'ny fiainantsika izany. Ohatra ny olona anankiray hoe jamba izy teo aloha dia nahiratra izy ankehitriny, ka tsy hitovy mihitsy ny zavatra iainan'ny olona jamba sy ny olona efa mahiratra. Ny olona anankiray hoe nalemy izy teo aloha dia avy eo izy natsangana Jesosy nanaovana fahagagana nitsangana. Tsy hitovy mihitsy ny fiainany teo aloha taloha izy mbola miankina amin'ny olona na dia andeha ho any amin'ny toalety aza no besoin. Fa rehefa nandeha izy dia izy amin'izay mandeha, ka ohatran'izay ilay fahateraham-baovao misy fahasamihafana amin'ny fiainana. Betsaka amintsika mantsy rehefa manao ilay vavaka fanoloran-teny ianao dia nateraka indray ianao izay tena azonao antoka tokoa va. Fa ny ten'Andriamanitra dia miteny niraisina amin'ny finoana izany, amin'ny finoana izany, fa tsy finoana tononona ety am-bava fotsiny, tononona hoe mino fa tena any anatiny fo ihany koa. Raha manaiky amin'ny vava ka mino amin'ny fo, izay no vonjena, izay no mandray ilay miracle de la nouvelle naissance, ilay fahateraham-baovao. Halleluja. Miala amin'ny fiainan'ny nofo fa miditra amin'ny fiainan'ny fanahy. Izay nateraky ny nofo dia nofo, fa izay teraky ny fanahy kosa dia fanahy. Halleluja. Toa mahagaga ihany raha hoe zanakao nefa mitovy amin'ny voisine, mitovy amin'ilay olo ambady koa zany na ny fiteny avy ihany, ny orona mitovy, ny maso mitovy, ny sofina mitovy. Nefa ianao miteny zanakao tsy misy fahasamihafana, tsisy itovizana aminao fa mitovy amin'ilay olona voisine dia mbola afaka hiteny ianao fa zanakao ilay zaza amin'izay. Mety zanak'ilay voisine ka ohatra ihany koa tsika raha toka miteny tsika fa zanak'Andriamanitra kanefa ny fiainantsika rehetrarehetra dia manambara fa mbola an'izao tontolo izao tsika. Ny fitondrantenantsika, ny fiteny, ny fihetsika, ny fitafiny rehetrarehetra dia manambara fa mbola an'izao tontolo izao tsika dia mbola afaka hiteny fa tsika tena zanak'Andriamanitra tsika. Nefa tsy misy fanahafana an'Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra dia fanahy, tsy mihaino zava-panahy mihitsy tsika. Angamba zay zaza zay raha miteny ndray ny zanako ty dia mety hiteny ny olona mahagaga ty zanakao ty fa ilay voisine nareo tena mitovy aminy, azonao antoka marina ve fa tena zanakao ty, satria mety nangalangalam-pihinana taniny reniny ka tsy hay intsony ny zavatra niseho fa nanahaka azy ilay zaza. Ka ohatran'izany ihany koa tsika raha zanak'Andriamanitra tsika dia aoka nahaka an'Andriamanitra, iaina amin'ny zava-panahy. Halleluja. Halleluja. Ka nateraka indray efa niaina amin'ilay fahagagana amin'ny fahaterahana indray. Halleluja. Isan'andro vao mijery fitaratra ianao dia teneny izaho ilay fahagagana, je suis un miracle. Nateraka indray aho, nateraka ny rano sy ny fanahy.
efa afaka tamin'ny zavatra teloha taoloha. Andriamanitra ny raiko, izy ny nanangana tamin'ny fananganana anaka. Haleloia, dia raina Jesosy. Dia indray ara no afatra ho antsika androany inoko sy antenaiko fa nahery ianao ka fantatrao ny identiténao amin'ny Tompo. Fantatrao fa tsy olon'izao tontolo izao tsony ianao fa efa nateraka indray. Tsy olona ara-nofo tsony ianao, tsy kristiana charnel tsony fa kristiana spirituel fa nateraka ny fanahy ka miaina amin'ny zava-panahy. Nandray ny fahagagana dia ny fahateraham-baovao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Ho anao izay mbola tsy nandray an' Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao ka mbola tsy niditra tamin'izany nouvelle naissance zany, dia manasa anao mba hanolo tena zato isan-jato an' Jesosy. Fa Jesosy dia tsy mila fo mizarazara. Manasa anao tena hoe mitory aminao aho mandrisy lahatra anao aho mba hiditra amin'izay vavaka fanolora tena izay atoloro ny teninao ho an' Jesosy zato isan-jato. Fandrao efa nanompo ihany kanefa tsy tafiditra anatin'ny lisitry ny zanaka fa ny zanaka ny mandova. Aza misalasala intsony, aza mangatakandro fa raisy Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Haleloia, voninahitra ho an'Andriamanitra iray ihany. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo noho izay teninao izay. Bavaka Tompo, nizaniza ndre izany teny izany ka mbola tsy manana anao ao am-pony izy, na koa mieritreritra izy efa nateraka indray kanefa ianao tsy mahalala azy akory. Ao nganeza ho teny izao Tompo, andresy lahatra azy ka tonga azy an-tanin'ny tenany efa nateraka indray tokoa vao. Tena manahaka ny raiko vao, miaina ny zava-panahy vao Jesosy. Ako lakolosy fanairana ho anay izao teninao izao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Haleloia, amen.